Ndeha risika hiditra amtsiasy tamberina kely ny herinandro vitsy lasa izay nanao fanambarana sy namoaka ny fomba fijeriny mo i Ramatoa Masy Golamali tao amin'ny tambanjotra Antserasera ary indrindra tao amin'ny comptiny mo izy nanao io fanambarana ho an'ny mpitondra malagasy ary fanambarana miantefa amin'ny malagasy ihany koa. Mialohany hidirantsika amin'izay moa dia mbola toy ny mahazatra foana azadiny foana ny mi-abonné ary manisy like ny video. Ndeha ary hidirantsika fa tsy ataontsika lava akory ny resaka izay nataony Ramatoa Masy Golamali. Nahatonga Masy Golamali nanao io fanambarana io moa noho ny afisy izay miparitaka ao amin'ny Facebook ary afisy izay misy misoratra hoe atmosphère miracle de Madagascar ary io afisy io dia misy hoe retraite spirituelle. Io no nahatonga izy namoaka réaction ary réaction miantefa any amin'ny mpitondra malagasy indrindra miantefa amin'ny vahoaka malagasy ihany koa. Maro mety tsy manome fotony ny zavatra izay tenenin'ny Masy Golamali eto fa nefa tena zavatra marina ary zavatra tsy misy lainga ity zavatra ity satria manko noho izay finoana diso tafahoatra izay raha vao mikitikitika ny lafiratsiny zavatra izay tian'olona anankiray ianao dia to de voatorabato avy hatrany ary lazaina fa zavatra hafa mihitsy no mahatonga anao manakihana io zavatra io. Nilaza mo i Masy Golamali nanao hoe mitombo toy ny anana ny sekta aiza ny fitondram-panjakana ho izy oka izay ny fandemenany malagasy. Tena mba miantso ny fitondram-panjakana tandrify mba handray andraikitra aza jerem-potsiny ho lemena isanandro ny saina sy ny fanahy fa indrindra ny herin'ny vahoaka retoboko hoy hafatra izay navokany Masy Golamali nanolonany io afisazy io. Ary namoaka ny heviny mo izy manoloana ity afisazy ity satria hitantsika amin'ity sary izay mivoaka ity fa afisazy ilay misy atmosphère miracle de Madagascar dia misy sainam-pirenena ao aoriany ity sary ity. Io dia nasiny Masy Golamali resaka io sainam-pirenena io satria isika malagasy raha temo mahatsapa fa tsy tonga ho azy ary tsy natao fahafatany io lokony sainam-pirenena io ary anisan'ny zavatra misy dikany lehibe eo amin'ny tanindrazana ny sainam-pirenena. Matoa isika manangan-tsaina isaky ny alatsinainy ary mampidina saina isaky ny alahady dia midika izay fa zava-dehibe io fananganan-tsaina io. Avy hatrany moa dia namoaka ny réaction i Masy Golamali manoloana io sainam-pirenena izay hitantsika amin'ny sary io. Nilaza izy nanao hoe ity sainam-pirenena malagasy ity tompoko dia tsy tokony izay te hampiasa azy dia hampiasa toy izao. Mbola tsy ampin'ny malagasy ve ireo sekta mitombo toy ny anana eto amintsika io fa aleo ampian'izy ireo avy atsy Afrika indray hoy fanontaniana izay napetraky Masy Golamali. Mialatsiny aho tompoko hoy Masy Golamali fa aleo mba hofanina amin'ny asa ireo vahoaka aza ampanaovina ariary zato ampandrina toy izao hoy Masy Golamali. Ny efa mahantra indray no mandrotsaka ny kely eny amin'ny kalasa fangoronan-karena mivantana ilay izy hoy Masy Golamali raha namoaka ny heviny manoloana ity afisazy ity. Ny tinitenenina ireo olona efa mahantra dia mbola mandatsa drakitra izany dia midika hoe fangoronan-karena mivantana raha ny hevitra izay navoakany Masy Golamali. Nialatsiny indrindra mo izy tamin'ity sary fanehoana izay navokany ity satria ity no sary hitany tena nalaza tao amin'izay réseaux sociaux izay indrindra tao amin'ny tambanjotra Antserasera Facebook. Mialatsiny hoy Masy Golamali ary ialako tsiny amin'ity sary ity fa ity no hitako miparitaka ato amin'ny Facebook. Malalaka midanadana ny habakabaky ny Madagasikara fa na izany aza ny mpandraharaha no atao maro mba hisian'ny vahoaka ny asa amanandraharaha. Izany ny fanambarana izay nataony Masy Golamali izay. Ary noho ny farany dia tena niantefa tanteraka tamin'ny mpitondra ny hafatra izay nomeny Masy Golamali ary nilaza mivantana ankitsy rano moa Masy Golamali tamin'ny mpitondra fanjakana ny hoe arovy ny vahoaka tompoko. Hoy izy hoe arovy ny vahoaka. Izany hoe ny zavatra toy ireto dia anisany fanirebirebena ny saim-bahoaka ary fandemena ny saim-bahoaka. Nohon' izany dia anjaran'ny mpitondra no miaro ny vahoaka mba tsy ho voarebireby, anjaran'ny mpitondra no miaro ny vahoaka mba tsy anderany izay fandemena-tsaina izay. Eny ekena sady tsy azo lavina fa ny olona tsirairay dia samy amin'ny safidiny daholo fa na zany na tsy zany kosa dia ianareo mpitondra no mpiahy, ianareo mpitondra no mpanolo-tsaina ary
mikapaka izahay vahoaka madinika raha toa ka tena efa tsy tompony tenanay izahay miady amin'ity fijaliana sy ny fantrana ity. Fanazanina tsy zany kosa tsarovo ry vahoaka malagasy, tsy atao hifanikilihana izao fantrana izao fa isika rehetra dia tompona andraikitra amin'ny zava-drehetra, indrindra tompona andraikitra amin'ny fampivoarana ny fiainantsika tsirairay. Tsarovo fa ny fiainana dia ezaka, tsy misy fahagagana zany eto fa ny fahagagana eto ambonin'ny tany dia azo eritreretina hoe tena kely de kely fa ny ezaka no mahatonga isika rehetra mivoatra amin'ny fiainana. Nohony zany dia aza de mora rebirebena loatra ary aza de mora handerany izay fandemensena izay, aza atao exkizy ny fantrana sy ny sisa fa raha tsy miady amin'io fantrana io isika dia tsy ho afaka ao fa eto dia tsisy fahagagana. Tsy zay olona rehetra milaza ho hay fahagagana dia andehanana daolo ho eritreretinao afoana ny fantrana misy aminao na anena ny kapokambary izay miditra ao antranonao na anena vidiny zao zava-drehetra izao, fa isika rehetra dia tompona andraikitra amin'ny fampivoarana ny fiainantsika. Nohony zany dia aza de mora rebireben'olona loatra ary aza de mora anderany izay fandemensena izay. Raha tratrany zavatra toy itony manko isika dia matetika ny mpitondra fanjakana foana no mahazo tsiny, indrindra na efa tsy tokony idirany mpitondra fanjakana dia manome tsiny ny mpitondra fanjakana, nefa tokony enao no omenao tsiny satria tsy afaka mandresy izany fantrana izany. Ekeko tsy mora, ekeko tsy asa mora io fa tena asa sarotra, fanazanina tsy zany mila miezaka foana isika tsirairay avy. Eo anatrehany zany ihany koa araka izay efa nolazaiko teny am-piandohana teny, ny mpitondra dia ray aman-dreniny ny vahoaka malagasy ary ny mpitondra dia mpiahy sy mpamalavala ny malagasy ihany koa. Nohony zany raha misy olona izay mitady handrebireby ny zanakanareo vahoaka ary raha misy olona handemy ny sainy zanakanareo vahoaka, tokony mandray andraikitra avy hatrany ny mpitondra fanjakana, indrindra tokony hanabedy ireo fahavalo izay hitady hanambaka ny zanakanareo ianareo mpitondra fanjakana. Ka mety izany indrindra no nahatonga Masy Golamali namoaka ity hafatra ity ary nanaitra ny mpitondra fanjakana indrindra ny tompona andraikitra amin'ny izany mba hahatonga ireo tsy handaitra amin'izany fandrebirebena ny vahoaka sy ny fandemensena izany. Tsy ataoko ny lava ny resaka kahoya hoe eto ambony tany ny fampivoarana ny fiainana dia tsy miankina amin'ny menaka mahagaga, ary ny menaka mahagaga izany dia tsy afaka hampiditra harembe ao antokatranonao ary tsy afaka hividiananao ny tokotaninao, fa ny ezakanao amin'ny fitadiavam-bola no ahafahanao mivoatra amin'ny fiainana. Nohony zany nizaniza milaza azy ho manana ny fiainana mahagaga ary manana menaka mahagaga, manana izao rehetra izao dia tsy afaka ampivoatra ny fiainana izany raha tsisy ny ezaka andavanandro, indrindra ny ezaka ao vonina hiatrika ny fantrana rehetrarehetra mba handresy izany fijaliana izany. Nohony zany ho aho tsy anderany menaka mahagaga io fandresena fijaliana io ary tsy anderany fahagagana ny fandresena ny fahoriana io, fa miankina amintsika tsirairay avy. Nohony zany ry malagasy namako toa ahy, malagasy namako toa ray, malagasy namako toa zanaka, malagasy namako toa rahalahy toa ranabavy, ny fiainana dia ezaka foana ninona ataonao. Zay fa mankasitraka atsika rehetra hametra veloma izaho fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Gaby oye, ciao ciao.